Tamin'ny taona 2020 nahatsikatra ny patience ny amin'ny antony tena mahatonga ny aretina tazomoka. Olona 300 tapitrisa isan-taona no tratry ny tazomoka ary mamono olona mihoatra ny 3,000 isan'andro ho an'ny taty Afrika. Izany hoe 520 isan-jato taty Afrika, 8 isan-jato any Azia Atsimo antsinanana, 5 isan-jato any amin'ny faritra antsinanan'ny Mediterane ary 1 isan-jato any andrefan'ny Pasifika ho an'ny tapa-hafatesana tamin'izany fotoana. Zaza mahery ny 2 tapitrisa isan-taona no maty n'ity aretina ity ary latsaky ny 5 taona avokoa. Ny tazomoka no aretina nandripaka ny Afrikanina. Ny taona 2017 niforona ny hetsika fanoherana ny tazomoka maneran-tany. Nanambatra ny herin'ny tao anatin'izany ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana na ny OMS, ny PNUD, ny Banque mondiale ary ny UNICEF. Natokana ho andro maneran-tany hiadina amin'ny aretina tazomoka ihany koa ny andro ny 20 ny volana Aprily. Ho fanampinan'olona ankoatra ny fampiasana ny fanafody izay miady amin'ity aretina ity, dia namolavolana programa anamafisana ny ady ny firenena miisa 30 taty Afrika. Laha misy odi-moka manodidina ny 5 tapitrisa no naparitaka taty amin'ny kontinanta afrikanina, izay mitentina 70 tapitrisa dolara amerikanina. Isan'ny lasibatry ity aretina ity Madagasikara, raha tsy jery ny tatitra izay navoaka ny OMS ny taona 12 ity fotsiny isika. Hitantsika amin'izao fa tsy nitsamy tombo ny olona marary sy maty eto amintsika. Raha toa ka marary 7,707 sy ray alina sy 7 ny taona 12 ary 17,700 no maty ho an'ny taona 2020. Mora mifindra eto Madagasikara ity aretina ity noho ny toetrandro eto amintsika. Raha ny fantatra dia ao amin'ny faritra antsinanana no tena mitoetra mandavantaona ny tazomoka ary matanjaka be ny fifindrany raha toka ny volana Novambra sy Marsa kosa ho an'ny faritra andrefana sy avaratra ary ny eto afovoan-tany. Izany hoe ao anatin'ny fahavaratra. Raha ny vaovao azo dia mirongatra indray ity aretina tazomoka ity eto amintsika amin'izao fotoana izao. Tsy latsaky ny 50 isa ireo olona efa maty ny aretina tazomoka ao anatin'ny commune misy 20 mandrafitra ny distriktan'i Betroka amin'izao. Raha ny fanazavana azo avy amin'ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrianasolo sy ny loharanom-baovao iray any an-toerana. Ny ankizy no tena lasibatra amin'ity aretina ity. Manao antsoa foana satria resaka ain'olona no resaka eto. Ny tazomoka dia tena mahafaty ary tsy misangisangy. Raha ny fantatra dia any ambanivohitra no tena ahitana ny tranga maro raha ny fanazavana ny solombavam-bahoaka hatrany. Tsaboina amin'ny alalan'ny fanafody eny amin'ny farmasia sy hôpitaly ny marary, fa tsy misy ny fanafody avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tonga any an-toerana. Ankoatra ny any Betroka nefa dia lasibatra ihany koa ireo distrika maro any atsimo toa ny Bikily, Ikalamavony, Yakora, Befotak'Atsimo ary Imanja. Aretina roa samy mandoza arak'izany no misy eto Madagasikara ankehitriny dia ny coronavirus sy ny tazomoka. Etsy ankilany dia fantatra ihany koa fa misy trangana aretina toy ny tazomahery any amin'ny faritany ny mahajanga amin'izao fotoana izao raha ny vaovao azo hatrany. Tsara ny manamarika fa mahazo fanampina mahakasika ity aretina tazomoka ity Madagasikara isan-taona ary manodidina ny 70 tapitrisa dolara izany raha ny tarehimarika azo ho an'ny taona 2020. Ilaina ny serasera matotra avy amin'ny fanjakana mahakasika ireo aretina roa ireo. Raha atao ny kazy tsotsotra dia tsy mbola azo amaritana velively ny fifehezana ny tsimoka-aretina coronavirus mantsy eto amintsika ny fitiliana izay vita nanomboka ny 20 ny volana Marsa teo ka hatramin'izao io. Ankoatra ny fihibohana dia ezaka mafy ataon'ireo firenena izay ahitana ny tsimoka-aretina coronavirus ny fitiliana ny olona rehetra ao aminy. Ohatra kaiky ny ao Mayotte. Manana ponina manodidina ny 3 hetsy ity firenena ity. 3,000 mahery ny fitiliana na ny testa vita n'ity firenena ity hatramin'izay nisy ny tsimoka-aretina tao aminy. Izany hoe 100 isan'andro ny olona vita fitiliana raha ny antotanisa azo farany. Ny faraika amin'ny 30 ny volana Marsa no nisy ny ainana fohy voalohany tao an-toerana no ity aretina coronavirus ity. Madagasikara 520 tapitrisa ny vahoaka malagasy, 303 ny fitiliana vita hatramin'ny atoandro ny voalohany volana Mey ity. Raha araka ny fanazavana azo dia 30 isan'andro ny fitiliana vitantsika eto. Tsy mbola misy kosa ny maty. Tsy nahitana tranga ny 2 andro ny fanesy dia ny alarobia 7 sy ny alakamisy 30 ny volana Aprily teo. Niakatra 4 ny tranga ny voalohany ny volana Mey. Tsy tokony afangaro arak'izany ny fiatrehana ny tazomoka sy ny coronavirus
ary samy tsy tokony atao antsirambina ihany koa satria samy aretina mandringana. Fandraisana andraikitra aingana no takiana amin'ny fanjakana na amin'ny fiatrehana na amin'ny famoahana ny antotanisa mazava momba ireo aretina roa ireo.